Ambohitra dala. Tantara nosoratany Matetroa Rasoloavana Tojo, tontosainy tsiky fiononana. Ka na tianao na tsy tianao ry Lovasoa, dia tsy maintsy manambady aniry ianao. Dada, mba fantatrareo tsara ve zavatra ataonareo ray aman-dreny roa toty? Tena ratsy fomba nareo menakavoka. Efa fomban-draza anatr'izay io anaka. Ka tsy maintsy lovain'ny taranaka faramandimby. Izany no atao hoe lova tsy mifindra. Ka ninona taonareo dia za tsy anaiko vadiny ny anadahako izany. Voaroapolo taona ve dia terenana ambady sahady. Ny fanadinana baka izao mila hatrehana. Ay kosa. Nanjary-paniratsira mihitsy ianao ry Lovasoa nandritra izay roa taona nahafatesan-drenonao izay. Ka diso tsy rariny loatra ny ataonareo ry dada. Efa andro ny fahalalahana anie izao e. Nahoana ny ankiziny tsy mba havela halalaka amin'izay safidiny. Fantatry ny ray aman-dreny mba ny zanaka ry Lovasoa. Aza manohitra ny teniko ianao. Siry dada, aleoko maty manaraka ny neny toy izay anambady ny anatahako. Tsarovy ry dada, fa inona faty amin'ny maminy anie ka noho izy ny toe-jaza sampona tao an-kibony e. Satria misy raha iray sao nareo mivady. Noho nareo ny vady mpihavana. Ary tena mandinika tsara nareo menakavy dia hitanareo tsara fa misy sampona tsirairay amin'ny taranakareo. Ohatra amin'izany izao felana zandriko vavy. Mba tsara tarehy ihany izy fa ketrakila. Za mba ny angarany vitana ka tsy nisy kanina amin'ny vatako. Fa any amin'ny fiainam-pitiavako any mety ho isy fahasaponana. Fahasamponana koa ny fiainam-pitiavan'ny Lovasoa. Sarotra azavainy izany ry dada. Fa tsotra be ny any teniko Tsy eken'ny saiko ny anambady an'hery zanatra lahinao. Eny e, resy lahatra ny amin'izay teny lazainao rehetra teo aho. Tiava-tena mba tsy paritany arenany amenakavy no nampifadiana samy mpiavana hatr'izay. Kantsy tokoa raha dinihana dia be ireo zaza sampony eto an-tanàna. Ka izany indrindra angery dada e. Tena ataon'ny olona ny ivelany resaka ity tanànantsika ity. Misy manao hoe ambohitra dala, nefa ambohitrada ny tena Natura Radio. Tsy aloha ve mba resena lahatra ireo ray aman-dreny olobe eto amin'ny tanàna hiala amin'ny fomba ratsy io e. Satria ny hafa manao ny ataony dia ambohitrada manontolo no afa-parako. Mety hanahirana ihany izany anaka. Nareo zanako no azo fefena tsy efa-mototra. Fa ny andro zalahy izay novan'ny azy ihany tsy maninona. Ty tena izany dada e. Tsy mitsinjo ny hafa. Izay fiveranao azy anaka tsy maninona. Ary ndana aloha matsakarana e. Feno izy sy ny be o. Felana zandrinao tsy azo tenana amin'izay raha rato an-trano. Za raha izay anao tsy nandeha nianatra tamin'ny terinandro te. Dada ty koa mampime Tena tsy misy miditra amin'ny lohan'ny dada mihitsy ny fianarako. Efa miandry ny fotoana anaovana fanadinana ane aho ahy e. Izay tsy nandehanako nianatra any Antananarivo intsony. Ay tokoa moa. Fa mandana matsaka aloha e. Dia nefa atoandro ny andro dia avy amin'ny manoko kanina. Fa teve misy vokan-dratsy be toy izany ilay mivady samy mpiavana e. So fa henoko izay fa misy isaintsainana. Ary aloha miala teto fa izao ohatra reto ny mpianondresaka ambadiky ny varavarana. Ilay fomba ratsy nambohitrada izany izao dia izahay taranaka no manan-kilema. Satria ny vady-mpiavana dada sy mama. Nanjary kely ilany tongotro afika mila bekia vao avy mamindra. Fa raha izandray aloha tsy anaiky hifamototra ny anadahako na havako izany e. Bandy avy any ivelan'ny tanàna angano akavady aka anaiky a. Zaho koa tia mba mirediredy. Iza moa ny lehilahy ity asa eketrakila ity.
Matsaka rano indray ve no malalako e? Mazotozoto matsaka mihitsy izy tato ato izay. Mba efa aza mikitikitika rery azy. Sao dia tsoko vonjeo eo. Finna koa ary tia miseho sarotiny be ty e. Tsika eny eo no lasa mpivady ato e. Hoy sy dadanay sy mamanay. Fa satria nahoana? Ny fitiavana nga azy tereko masaka toy ny voalobo-jaza. Tsy haiko indray aloha ny amin'izay Ny any fantatro dia hoe akambana tsy ho ely tsika. Tsy maintsy lasa vadiko hianina miseho amin'ilay ampy io. Ie, mbola afaka manofy ianao rery a. Dia tsy mba mamenatra anao ve ilay hoe hanambady anabavy e? Kanetsika io fa lova avy amin'ny razambe tany aloko. Sady mba tsy hifindran'ny arenantsika mianakavy any amin'ny taranak'olon-kafa dia mifamotipotika toy izao aloha tsika mianakavy e. Dia mba mety amin'ny sainao ve izany rery? Sy ilay lazain'ny olona hoe ambohitra dala tsy fankatarantaka. Tsy misy isakosainy amin'izany ry Lovasoa. Tsika anie izany mihitsy e. Ary izay miny manambady olon-kafa amintsika mianakavy dia ho tsy vanimbanina ny taranany. Izany ny ozina ho an'izay mandika amin'ny fomban-drazana. Amiko indray aloha dia mifanohitra amin'izay ny finoako e. Ireo izay mifamototra dia hiteraka sampona no ilay sokajin-draha mitovy. Ary ho ahilikiliky ny fiarahamonina ny taranany satria taranaka mifamototra. Ary ohatra misy fahamarinany ihany ny teninao ry Lovasoa. Betsaka tokoa ny olona semba ny eto Ambotradà. Ny zokilamatoa izao malemy tsy afa-mamindra fa mikisakisaka amin'ny lohaliny fotsiny. Saingy mba velona nandritra n'izay taona maro izay ihany ny edà. Ka izany indrindra rery a. Ndao andresy lahatra ny fianakaviana isika mba hiala amin'ity fomba ratsy ity rangaha. Eny e. Azo atao izany. Dia ahoana izany? Tsy misy fika izany ny amintsika. Ka efa hoe izany lazaiko anao izany ho amin'ny vokany ary na tsy hiteraka sampona aza rery a. Ny biby eny tsy mifidy izay hovadiany e. Na anabaviny na reniny dia rahany daholo satria izay ny fiainan'ny biby. Fa sika kosa nefa olombelona mahalala ny ratsy sy ny tsara. Indrindra koa fa manana zo maha-olona afaka misafidy malalaka. Sa aleonao foana ihany mampitovy ny fiainanao amin'ny biby? Tena misaotra anao ry Lovasoa. Miavaka tokoa ny toe-tsain'ny olona nandihy fianarana. Mahay mandiny zavatra ka tsy manaonao foana. Fa nga moa isika rery tsy samy nianatra. Ka izay zararaha nianatra fa nareo ny tena lasa lavitra. Izay fa andeha hody dia ho teneniko dada sy mama tsy hanery antsika hivady raha izany. Tsara be izany rery a. Za koa mba hanatitra rano aloha fa mbola maika hiverina. Manahoana ny fahasalamana ry Matoray vo? Salama tsara fa misaotra e. Fa ho aiza maraina izy izany ringarandry? Ho any aminareo mivady mihitsy io izao. Manda mafy angeny zanako vavy. Tsy hanambady ny ana-dany hono izy. Tena tsy hitako intsony izay hanery anazy. Ka nanainay koa aza nery hery nanjary niova hevitra indray e. Tsy hanambady havan'izany hono izy. Toy ny hoe ny fanaotenerana izy da e. Ka izany indrindra reniny a. So fa tafaona tetintsika. Ka araka ny hevitrao Matoray vo hajanona ve izany fikasantsika? Ny ankizy raha teo manda tsy mety hikambana ko inona moa izany no azontsika atao eo rehefa samy mandahy izy ireo fa dia tsy maintsy izay izany ko. Fa sady tena nahatongasany ahy ilay tenin'ny hery taminay mivady voatsela kosa e. fa ahoana ozy hery zanakareo? Ka lazainy fa vokatra ny sokajin-drana isy rabeza mety hoe mitovy hono ny nampisy sampona ny zanakay. Jereo koa ka lafelana zanako ny faravavy. Ka marina be izany raha Matoray vo. Tena le razam-betsika mihitsy ny diso hevitra. Satria nety ny fitiavan-tena sy fitiavan-karena loatra angambo zareo. Eny e, marina be ny teninao ringarandria. Aza misahirana makany amin'ny rabeza tsoa izany ianao e. Olazaiko azy fa tsy raikitra ny amin'izy dazanantsika. Engany ka tsisy ditsaditra amintsika lehibe fa nambadiany izy da tsy raikitra koa.
Mahazo matoky ianao ringarandry fa tsy ho ravan'ny taona mifanesy akory ny vehivana antsika mianakavy a. Izay fa veloma e. Mandra-piona ry Ramatoray vo. Fa inona ary ity mahazo ahy? Vao maraina dia eto am-baravarakely lasalasa saina. Hita mihitsy hoe tsy mahazaka ilozan'olo tiana. Mbola tsy amperinandro akory izay ny nandehanany Lovasoa dia efa malahelo be azy aho. Tena hitako banga ny fiainako vao lasikala. Nandritra n'izay eto am-pianarana telo mifanesy izay dia niraitra mitady foana izay roa vavy. Mifakahazo aopozy, mifakalahelo mafy rehefa misara toerana ohatr'izao. Ny fiara katokatara ny tiavina indray ty mijanona manoloana ny tranonay ity a. Mino aho fa hitady ny Lovasoa izao izy tonga vao maraina io. Aleo aloha hidina any ambany-drihana dia ampandrosoana izy e. Sady tony izao manam-bola azo tatahana tsara satria zanaky ny lera. Dia izay zava-misy marina ry tiavina. Efa lasa nody any Ambohitrady Lovasoa. Mino fa amin'ny fotoana ny fanadinana baka indray iny vao tonga aty. Le ty manao na ry izy ny tsy mba nitemelo tampoka eo ody. Tiavina ny te handanora sy fotoana amin'ny Lovasoako. Efa asehoany miharihary fa tsy tianao izy. Nefa nareo misisika ihany. Sa ve efa azo nody e? Tsy haiko tsony rery anjara. Tiako be ny tovavy namanao iny. Zany a? Ary mila lasa dala mihitsy. Fomba hoana mety ahitako azy enkena? Zaho ary n'izy ry tiavina. Meo vola fa hoentiko any aminy ianao. Na anio dia anio ihany aza. Ny misy any Ambohitrady izany ange lazaiko anao fa adiny 4 miala ny vilona raha mandeha fiara tsika e. Surare. Fa ohatrin'ny aloha ny vola inaindry amiko. So be loatra. Sy vola kely ka. Natura Radio. Men'la 2 alina isan'andro fotsiny a. Ka na herinandro azy tiavina hijanona any tsy misy bedy. Okey? Tena resaka matotra ve sa fitavam-bolana any anjara e? Tsy misy dikany amiko ani raha izay vola kely izany. Fa zao no ankana. Ohatriny amin'ny menanao dia ataovy lasa vadiko izy. Ny amin'izay indray kosa ary tsy vitako a. Ny any mitondra anao any ihany ny anjarako. Fa arakaraka ny fahaizanao mandangolango azy ihany oko. Surare. Omeko ray hetsy izany ianao dia 5 andro eo sika anao any. Okey, mety izany. Tonga dia alo avy izao ary aloha le ray hetsy fa ilaiko a. So be fikafika eo. Ohatray. Andao alaina anaty fiara ny volanao e. Ary tandremo so mivadika fa raha-pitso vao maraina tonga eto makanao a. Tsy misy atahoranao ny amin'izany. Andao aloha haka an'le vola. Avy eo indray toizana ny resaka. Izay dia malalako. Asa raha mba mahatsiaro hafa ny antsy saiko dia any aminy foana. Lovasoa. Fa inona naka mavariananao eto ambody azo eto? Toa efa ela ihany ianao nitazoko teto ka farany ihany anatona. Tena tsara be na natona ny dada tety. Mba misy horesahana. Fa mba hono ary Lovasoa. Iza zao ny olona tianao akoatranay fianakavianao? Dada koa mampime. Nahoana zao raha tonga dia efa tanina ny resaka e. Efa manao sipa ve ianao anaka hoe? Na koa hoe iza ny olona miaraka aminao anaka? Resaka
ka mamofady ange zany tsy azo vatam-patanina. Ny tena mamofady zao dia zalesaika ampifamitory ny dada tamin'ny hery anadahako. Ahoaka ho azy zany fa veriko ilay fanontaniana efa manana olo-tiana venao ry Lovasoa. Ie, tena manana olo-tiana tokoa ary dada. Saingy vehivavy ilay izy fa tsy lehilahy araka ny fiheveranao azy. Tsy azoko. Vehivavy ahoana koa ilay olo-tianao ry Lovasoa. Ka izay ilay fahasaponana ato anatiko ry dada. Tsy mba tia tovolahy izany ny foko, fa vehivavy toa ahy ihany no manaitra ny fitiavako. Tena sampona marina ianao raha izany anaka. Eo ilay efa nandrarako anao tsy hanao baolina kitra vonikely. Nanjary lasa toe-dabe loatra ianao. Eny e, tena tsy baolina kitra ihany ry dada ny tiako, fa rehefa karazana fanatanjahantena ataon'ny lehilahy dia tiako avokoa. Ary ny ankamaroan'ny fitafiako hatr'izay dia fitafian-dehilahy avokoa. Dia mety aminao ve izany ry Lovasoa? Ka fitiavana voajanahary atao anatiko ilay izy ry dada, tsy fananiako akory izany. Traha irererazako maty any am-pasana. Loziny dia ataonao ry Lovasoa. Fa isan'ny tovovavy izany anaka. Tena tiako ho fantatra mihitsy. Ianjara zanak'ilay tompontrano hipetrahako any Antananarivo ry dada. Zany ve? Eny e. Sova fantatry meloa ny aretina maso anao anaka. Fa tena mila fitsaboana aingana ianao. Vao maika lozan'olona ny famototra mantsy izany lazainao izany. Faka hoe mahafinaritra be toy izao ilay tanàna ipetrahan'ny Lovasoa e. Tanàna miorina eo amorom-pare. Tonga dia mahatamana avy hatrany. Ie, raha ny akantony aloha dia izay. Fa raha ny fomba taniny kosa mety tsy hatamananao. Fa manao ny fomba angirom-poninato ry anjara. Sa ve hoe mpanaratsy mpanjona azan-drano foana ihany ny fiainan'izy menakavy? Tsy an'ilay izy ry tiavina. Fa izao ray tanàna izao mpiavana daholy. Noho izy ireo ny tanan'ilay fomba ndrazana taloha. Tena vao maika maizinamiko ny tianao ambara ry anjara. Fondrinona izany? Ka ilay mivady mpiavany. Fomba tany eto ny mampivady ny mpianadahy. Mpianadahy raiky ve? Ka mpikozain kozinina ohatra, na koa hoe mpianaka amin'ny fanalavi-davitra kely fotsiny. Kay ve? Betsaka angery anjara ny mpanao lova tsy mifitra toy izany. Satria tsy tian'izy vinanto avy any ivelany andovany arenan'izy ireo. Ka ny tena olana angery tiavina dia be ireo miteraka zaza sampony eto amin'ity tanàna ity e. Angamba no ilay sokajin-drahan'izy ireo mitovy. Izay indray aloha ny tena olana raha izany. Fa aiza aloha ny tranondry Lovasoa e. Tao variana eto amorom-pare eto tsika. Aza maika fa ho any foana tsika e. Fa izao ry tiavina. Rehefa manoloana an'ireo fianakavian'ndry Lovasoa dia lazaina fa mpianadahy tsika. Fa inona ny antony any toy izany ry anjara? Samy izay afaka mifamototra. Aza miretirety eo ka. Mba hahatonga anao voaray tsara re. Izay ny antony. Izany voakarakara tsara rehefa tonga aty e. Ary andao velomy amin'izay ny fiara fandehantsika ary. Tonga ny fiara mantsy eo an-tokotanin-dry Lovasoa. Ay kosa. Efa ho amin'ny folo izao. Dia andro sakafo amin'izay aso tonga avy any an-tsaha ihany dada sy felana ka. Ohatray fa tsy fiaran'ny tiavina ve io tonga mijanona eo an-tokotany io? Ie, izy mihitsy io. Fanao inona tia koa ary tiavina? Ndry Anjara kay miaraka aminy reny miara-mivoaka ny fiara reny zareo. Aleo tsena inaingana aloha dia ampandrosoana tao trano.
dia izay kiny antony nakanesanay aty nalahelo pe Andrea dia nitaritiko tiavana mba hiaraka amiko. Izy raha teo manana fiara. Za mihitsy ry Lovasoa. Za koa mba te hitanao. Ary vanaona tsy nanao veloma tany amiko ianao talohany andeha. Za koa very tiavana dia andany fotoananao velomanao any an-tranonareo. Ary mopy fa ninona kory zasenao hoy ny tompo. Se dia ahoana kiry anjara? Inona maresaka any amin'ny vilany? Tsisy ambara firy aky ihany. Tena taitra be mihitsy any vao nahitanareo tonga teo tsy nahaposiko ilay izy. Izany Tena tsy misy antony amin'ny Lovasoa mihitsy ny fisiko. Ianjara ny mamay azy. Tena mampanaratsy avy efa ndraisan'ny reto mpinamana reto. Ary tiavina ho ato lasa saina be. Hiala sasatra 5 andro tiany antsika. Tandremo so mivadika amin'izay mifanarahana. Fa inona indray sao izany fifanarahana izany? Ary kay moa aritraritra ty Ambohitrady nareo reto. Noho ilay fititia hitanao ry Lovasoa dia mividiko 4 alina isan'andro ny fijanonako eto aminareo. Fa ny angatahako aminao fotsiny dia izao ihany. Azy avy navonana fa mba raiso tsara. Sambasampa mantsy izao fandalovako aty izao. Marina tokoa aky izany ry Lovasoa. Izy moa Andry tsara fa love be amindry. Ene, aza manaty avina fa tsy avinavina aminao izany. Fa raha mba mety aminao aloha dia mandehana miandry kely eo avelany ao. Vetivety, azafady indrindra. Mandehana hono ry tiavina miandry eo ivelany ao Mbola misy resaka ho ataonay vetivety. Eny ary. Koa ary io mijany tokotany hitankorona ny ankizy io. Marina tsy misy manam-pahefana tafidiny eto Ambohitrady. Nefa inona ny aleny eo aminay? Fangatsy tany misy miporopoko tany ohatra. Mba mahagaga indray izany. Aleo atony ny aingana aloha. Eviteo izay vahiny miandry eo. Wai, manao na tompoko. Fa ahoana ary tovolahy, iza moa anao azafady? Ary inona ny tsy kilovin-drangah eto am-baravarankelina eto? Ka ahoana e? Ry mivesera poritra ngia? Ie, tena pokotra tokoa tompoko fa aleo aloha eny aingana. Tre, doraka ohatra ilay bandy kely marina ka nilasa mody poritra. Lovasoa! Fa kefy dada tonga e? Tonga fa ivelana voany erinany. Ay. Dia mba amboary ny fitafianao efa mila hitanjaka e. Renina koa aloha dia mataitatra anao avy any e. Tsisy ninina akory ka fa ingo fotsiny dada ny antso mafiady mivoaka avy hatrany Dia hono fiaran'izy dia mibana tokotany ty azafady. Ay ve fiaran'ilay anadahany anjara zanaky ny tompotrano fahintsika any Antananarivo ry dada. Tonga ao manko zareo. Ay mo. Dia aiza anjara namanao izany fa tiako hita. Ao amin'ny efitra fandraisam-bahiny ao izy ka. Tary aho eto any angany e. Fa dada aloha aza masika be aminy fa mba tonga hanao vakansa kely fotsiny angery zareo e. Tsy te halala an'izany aho. Asa raha azonareo rovavi-tsara izay teniko izay. Tokony tsy fanadalinareo. Ary tsarova fa tsy ekeny lalana velo eto Madagasikara mihitsy ny fanambadian'ny vavy samy vavy na koa fanambadian'ny lahy samy lahy. Ka tsy fidiny ho angery dada ny olatsa-pity aminy e. Tiako izy ary tena tiako amin'ny foko manontolo. Tsy mety izany Lovasoa.
Vehivavy ianao ka tokony ho tovolahy no hanehoana fitiavana toy ny ampivady. Tsiry dada, efa fantatra tsara mihitsy fa misy fahasamporana atao anatiko. Lehilahy fahatsapako ny tenako hatr'izay, ka rariny raha nitebo fity tamin'ny anjara ny foko. Za tia azy ary izy koa tia ahy. Dia hoanao ary anjara? Ianao koa izany sampona atao azy? Ka ny andray fahatsapako ny tenako tena normalina be. Betsaka ny tovolahy manaitra ahy sady mba irin'ny foko koa. Ka zao ny ahy fanapaka-hevitry ny aminareo tsy mahazo miray hevitra antsony nareo aloha. Indrindra moa fa hoe hijanonao vakansy ety izany nareo menada. Tena mialatsiny fa tsy fantatra se le teo iny. Ka izay izany anadany anjara. Saingy tsy misy tsinony amin'izany. Zaza mialatsiny indrindra fa nitsikelikely teo mbaravarankelinareo. Tena tsy nalala fomba. Tsy olana izany ry tiavina. Fa hono aloha inona ny fototrasany seny mahavidy fiara 4x4 takan'io se? Sa ve tsy mahalala fomba koa amin'izay fantaniako izay? Raha ny amin'izay indray azoko hazavaina aminao tsara ka. Zanaka mpanefa efa ao amin'ny vilina ary mpitantana fikambanana iray mpanao asa soa amin'olona manana fahasembanana sy marefo. Zany karaha zany ve tsy mbanao vanse asa soa mipony eto Ambohidrada? Ato aminay ato zao dia efa misy zanaka vavy manana fahasembanana. Zany mbola zandriny Lovasoko io ve izany? Vao avy nandray 20 taona voaingana izy. Fa aiza mivantana ny sembana ringa ranty azafady manontany. Ny tokony akaviany kely efatra any am-boaka ny tongony toy izany. Dia hono ataopoko? Aiza moa izany ny renin'izy roa vavy ireo? Efa maty izy anaka. Maty teo ampianterahana ny zanaka ikambana. Nialatsy indrindra tompoko, tsy nampoiziko. Dia le zazakambana ve tsy nisy velona? Indrisy anaka, ka mba nafafy le zaza. Niraikitra teo amin'ny kibo ny vatan'izy ireo ka tsy nisy avitra ny anisy telo mianaka. Andray, maherezana garandria, izay ny lahatra sy anjara ho azy ireo angamba. Misaotra ary mba efa masaka izy roa vavy ary ve izay ny sakafo? Sa varindresaka ao an-dakozia fotsiny zareo? Aleo jereko vetivety. Aza mihetsika se fa eto aloha miresadresaka. Tsara mantsy raha mifankalala tsara mihitsy tsika. Marina tokoa izany rega randy. Misy fanazavana tiako atao aminao tokoa mahakasika fikambanana mpanao asa soa tantanako io. Eny tokoa fa inona ny anaran'izany fikambananareo izany dia iza ny filoha? Fikambanana vonjena ho an'ny marefo ny anarany. Izany filoha-panorona azy. Tonga ao amin'ny Lovasoko izany. Toa hoe miaraka mikatikataka amin'ilay be. Tia ny felana fa aleo atsoina alohany tany. Felana! Andraso kely vetivety aloha Fa misy inona rery Ino ty mamaika? Saika ny tany kely fotsiny Salama tsara velo felany Salama fa misaotra. Fa misy inona ho Tsy izany fa mba tia lala misimisy ny amin'izany vahiny lemba be tonga ao aminareo izany Sady hoe miaraka mikatikata raha milay be mihitsy ry zareo Tena tsy misy fantatro ny amin'izany rery Fo afanetsaha io. Raha lenany amin'izany ianao nahoana randao any aminay Natura Radio. Sika miara mahita. Marina tokoa izany felana. Raha araka ny fioheniko mantsy dia hoe misy sipa milay be tonga any. Afa ihany ho amin'ny matim-bavy.
Vahiny mandalo no enjena. Ka tsy aloha very felana mba rehan-tovavy avy any ivelany ireny no alainay a. Toy izay tsika samy mpianakavy no hifampakavahady eto. Eny e, aleo tokoa aloha mahita an'izay a. Ambohitra da mantsy efa ataon'ny olona resaka eny ivelany iny. Ambohitra dalam-pifamototra mianakavy hono sika. Nrazantsika tany aloha tany no adaly e. Aiza ve dia fitiavaka rena tsy hifindra amin'ny hafa no ampivadiana ny mpianadahy? Dia ahoana tokoa moa izany aminareo tao hoe akambana toato io? Lova songana naika e. Ary nazako aza resy lahatra fa mahatonga fahasamponana eo amin'ny taranaka faramandimby ny fanaovana an'ity fomba lova tsy mifindra ity. Ka zahay izao efa mizaka ny vokany moko. Ilay maina tsy fitiny. Eny anaiky ny anafoanana andrara izany ireo ray aman-dreny tonta. Toa hoe efa niresaka tamin'ny dadanareo mamanay dia najanona. Ary reto olobe mihazona ny fomban-drazana eto an-tanàna ve tsy ho sarotiny hoe tsy voaja ny fo? Ny amin'izay indray aloha dia izay fanarahany ihany e. Rehefa tsy manaiky ny hifamototra ve ny ankizy hanao inona eo ry zareo e. Marina tokoa aloha izany e. Ary mandehana moramora ry ary ka? Izany tsy afaka e. Ka za io efa maika ho tongako. Aingana ianao e. Io fiara tangoronan'ny ankizy io ve nitondra an'izany vahiny izany? Ie, raha mba zany manana toy io tonga dia tsy mijery ambany intsony aho. Izany ary moa mba toe-tsainareo ko hanana zavatra lafo vity. Fa raha za kosa indray manana ohatran'io tonga dia ny mahantra sy ny olona manana fahasembanana toa jereko voalohany. Mba nofinofin-dadalana antsika dary felana. Nangala tromby aza ve hanana fiara katikaty ry tsika? Aza manao an'izany ianao rehetra. Ny anjarany hono tsy miolaka e. Io mipetraka makalokaloka eo ambody azy io misy tovavy. Ka anjaram-piara-mianatra amin'ny zokovavy io. Eny marina. Manjara nga izy io efa hitako ihany mantsy izy le mandalo kely aty ireny. Tonga dia adino ny aminy. Tsy fantatro eo akory ny fisianao eto an-tany. Nahoana kosa e. Vao eo ve ianao ry felana no nilaza fa ny anjara tsy miolaka dia manan-kivy asahady Etoko moa. Ary andao sika nantony eny e. Toa efa hitany avy lavitra sika izany. Fa bandy avetivety miaraka amin'ny felany ity e. Tao mijerijery aty ry zareo dia manantona. Fa ilay bandy koa aloha tsy ratsy Ny toe-panahy no asa raha manao ahoana. Manao ahoana kiry anjara? Salama tsara fa misaotra e. Nareo manao ahoana? Salama be koa izay ka. Izy ekino hery sanatra lany dadanay. Faly mahafantatra ny hery. Ny ahy kosa anjara ny anarako. Faly be koa mahafantatra ny anjara. Izany hoe efa hitako ihany ianao taloha fa tsy mbola niresaka toy izao tsika. Izany dia inona aloha vaovao aty aminareo e? Tsy misy aky sao hafanetsah izao. Ary inona nataony anjara rereto? Faiza ny sasany? Mba makalokaloka eto aky lova soa ao an-dakozia ao. Aleo ao any an-trano anao raha izany ary e. Nareo mijanona eo ihany mba mitafatafa sy mifankalala tsara. Ie, raha ny tiako aza izao dia mba hoentin'ny hery mandehandeha mijery tanànany mihitsy aloha. Izany hono ry hery eto izy mba hita amin'ny manodidina. Ndao fa tsy maninona e. Izay izany aky ry felana. Raha misy mitady dia lazao ry zareo hoe lasa nandehandeha any izy. Mazotoana reo kely mitsangatsangana e. Tonga dia raikitra ny fiaraha-miasantsika izany ry tovolahy. Ho raisiko lisitra aloha ny anaran'ireo olona manana fahasembanana eto an-tanàna.
Ka izay mihitsy randrimy mety mba afahako mandinika an'izay fanampiana omena azy ireo dia ilainy izay lisitra izay. Manahoana tompoko? Salama fa misaotra. Izy ry sely zanako vavy manana fahasembanana. Felana no anarany. Faly mahafantatry e. Za kosa ny tiavina. Namany lova sozokonao any an-tanan-dehibe. Ay ve, faly mandray anao izay. Saingy miala tsiny aloha fa nanapatresaka teo. Tsisy tsinika. Mipetrapetra aloha mba miresadresaka e. Marina tokoa izany. Eo aloha nareo fa hijery sakafontsika hoe efa mba vita ve? Dia ahoana felana inona vaovao sy maresaka? Tsy misy fa izao faly mahita anao izao. Ka na za koa aza faly sy taitra raha vao nahita anao niditra tampoka teo. Toy ny hoe nilatsahambaratra mihitsy ny foko. Aiza koa e. Marina izany ka. Tsy nampozy Kristovy vavy kanto sy tela lafatra toy izao aty Ambohidrada. Tiavina koa mba be filaza. Fina aloha ny atondianareo aty Ambohidrada e. Toa tonga tampotampoka. Raha ny tena marina dia nitinako ilay tonga amin'ny fitenena hoe tady tokoka sendra vato. Tsy azoko. Inona ny hevitra izany teninao izany ry Tiavina? Tsy izany ao fa nitady vady dia sendra ny tiako. Aza mampimery ry Tiavina. Marina izany. Za ve dia tianao? So mba lesoko kokosa e. Raha ny tany am-piandohana aloha dia izy tokoa no nanaitra ny foko. Nefa mety efa impito-polo izy izay no nandany fitiavako raha ny saina. Saingy soa ihany fa tsy nahalala tsy tiana dia tonga taty dia izao tafahoana aminao izao. Ianao angamba ny anjara amin'ny foko ry felana. So mba maka fanahy ary ty tovolahy ty. Vao tsy ampioraray akory ve no nahalala ny aty izany sahady. Sa ve tratra ny coup de foudre raha ny tovolahy ka vaky mirediredy. Eny e, tsy mahateny ianao satria tampoka loatra angamba fangatahako ny fitiavanao. Mandiny tsara aloha e. Zahay raha teo mbola 5 andro no aty. Zany ve? Tsara kosa izanyko. Tena misy fankahalalana tsara izany. Iny lova soafandro sakafo. Mioara amin'izay nareo hoe ty fa hisakafo sika e. Naona teto izay ny vahiny. Fangany vahiny ihany e. Na za koa azy efa tena refina. Ndao ry Tiavina hisakafo a. Ho avy ka. Ary anjara izay lasa izy. Mbola lasa niaraka amin'ny hery kosa hainay nandehandeha ihany izy. Maninona? Fa taiza koa mba mifankahalalana ireny? Aingana teo ary izy roa no niona tao an-tokotany dia lasa ny fanjohy ihany. Hita mihitsy hoe molamola ilay kialanjara iny. Tsy andalovandehilahy mihitsy. Sahirana ty marina. Sakambin'ny anjara foana iran'ny lalana. Zany raha tsy mangovongovotra mihitsy. Fa ero ato tsy miteniteny. Sa ve tsy tianao ilay sakambiniko? Ka mandinika andry zahatra ampovoan-drano ry a. Toa tsy misy mpanarata koa eo amboniny. Dia inona izany mahatonga azy eny? Mety natopatopan'ny onjan-drano angamba izy io. Fa zao ry anjara. Hoe ahoana ry ery? Tahaka io zahatra io ny fiainam-pitiavako. Mitonatonana samirery tsy mba misy mpandray. Hany ka izay hitondrany onja sy ny rivotra azy. Zany a. Sahala izany tsika senako. Saingy asa raha ahiaraka satria efa tafahoana ny tisy ny manina. Anjara, inona ny hevitra izany teninao izany? Tsy haiko ary andao amin'izay otoka. Efa lany teto amorom-pare teto izay ny ora iray. Sady efa mitatao vovonana amin'ny masoandro. Anjara, andraso aloha. Tsi, tofihinao valahako. Tiako ianao ry anjara. Iriko mba ho anjara ny foko mandrakizay.
fahitany filana any aty aminay. Mahatamana ve? Ie, mahatamana ka. Sainga ny olana kely dia tia ray aman-drenynao tsy mankasitraka ny ivadiantsika. Ny fitiavaka anao jerena filana, tsika ange efa vita soratra sy mariazy. Ka na zany azy tena tsy zakako ilay fanambaniana ataon'ireo fianakavianao aty. Kialaketrakiana ny solona anarako nandritra n'izay iray volana nahavita ny raharantsika izay. Azakivony amin'izany akia. Ho hita fikambananao any velana ianao atoato a? Mba ho tsaboana io tongotra ho io. Tena marina ve izany ry tiavana? Fanariako tokoa izany hamindra normalina toy ny olon-drehetra izany ry tiavana. Nefa so lany vola-peny amin'izany ianao. Ny andraikitra dia mitondra namakany an-dafy mba ho tsaboana fotsiny. Fa kay ve? Nefa na zany azy tena hitako sahirana loatra noho ny amiko ianao. Fa iza moa no tokony ho karakaraiko fa tsy mivadiko? Misaotra ary fa ho zakaiko aloha izay miseho eto. Ka ampy izay mifijaliana. Efa misy trano vy lavo ny vidiko izay ny Ambatobe. Dia hifindrentsika. Zany ve? Faly be a! Ka izay sambatra anao ny fa tsy haiko. Izay fa miomany ianao. Fa ho aisitsika ry tiavana. Ka ho any amin'ilay trano vaovao e. Zany ve? Any andrena tsontsika. Za koa aza tsy te hijanona maritra eto intsony. Leo an'ilay kianina lavaka. Zay. Dia afoinao noho ny amiko izany ny fianakavianao izao harembe izao. Sady ianao lahatokana. Ka ny avantiana ary felana tsy raha monina. Aleo angeo ny fanalavitra amin'ny famono koa toy izay mifanakaiky famono alika. Marina be izany teninao izany. Ao fa io manafetifety aty anainga isika. Tena meky ny ditranao anaka. Aiza ve dia vitanao nandratra ny hery zanatra lahiko io maraina io? Ka tsy mahay miaina tsinona ka. Manao gisala ho maketsa, izy mangalatra indray no avy vava. Mbola aiza no nanaovako an'iny e? Lova soa. Fa inona nangalarin'ny tany aminao ka mahatonga anao hilady taminy? Farabainina koa ve mody mitapy e? Tsy hitanao nga iny ankiziko nangalariny iny? Ianao mihitsy anaka ny teny efa mitapy. Adinonao ve fa vita amin'ny fianakaviana fisehoana sy vodindry tamin'ny arivo ireny? Nandritra mariazy ny tiavina sy felany zandrinao, ary sorabady ato izy ireo. Tsy mirarahana izany ahy e. Asehoko amin'izy menakavy mahambotra dalana ambotrada. Ary tsy avelako ilay heriny raha tsy maty. Jereo aza moa izany toe-tsainao anaka. Efa te higadra amapolo taona ny angamba fa leo amin'ny aingany. Tsy rarahako e. Niary efa izay dia izay. Tena sampona marina ianao ry Lovasoa. Rariny raha tsy afaka baka tamin'ilay fanadinana teo iny. Maninona? Zara-bainina zambambambaniana sy latsalatsaina lavato a. Tsy misy dikany amiko akory milako anao mahikely salany tahoako fafy io. Fa ty zazy te ve lasa daly e? Sa efa marary saina? Zarangaza rangitina. Inona ty? Tena ny dakany le kiala tsy vaniteny takebako marina. Zany noho izy e. Tsy fantatrao anga fa nianatra hayadiny aty. Ka tandreo mivavavoaka manomboka eto a. Eny e, efa lehibe tokoa ianao anaka ka manoatra ray aman-dreny. Efa tady teo fa tsy olona toy izao ianao raha tsy nisy zay. Tena marina rahabaina dia izao a. Tsy semba n'izay raha tsy nivady-piavana nareo menakavy. Ka zakao ranga vokany a. Eny ary, ao vao zakaika. Izay tondrandro amin'ny fiainanao tsy maninona. Sao fa mbola misy zanako hendry any. Efa lasa n'olona iny rahabaina. Za aloha izao no eto dia zakao ny ditrako azo. Tena marary be ny lohako ry anjara. Voadaka an'ilay Lovasoako ho vavy maneno iny.
Lasany amin'ny garandry ihany ve mamateo e? Ie, izy aza tezitra be lasany. Izao kosa ve ho rary ny rehery a? Ny vavanao vakiraha. Tsy napozika ady fampitolona any an-tsaha ohatran'ireny nareo da. Soa azy izany fa mba nisy nanasaraka. Ka tena tsy azoko mihitsy angery anjara ny antony ilany ady amiko lavo izao e. Anka, nahatezitra ilay tahimbavany dia ny fanao totombro izay. Dia izao ny vokany. Rapa ny tarehy, mangana sy mivonto ny tatamaso. Ka iza moa no nanapo hoe mahay miady be ohatran'ireny kala tsy vaniny iny e. Zana tokony herim-batako satria hoe lehilahy. Dray. Tandremo manomboka izao fa niaraka nikodrana tamiko iny tany amin'ny dojo. Ary efa betsaka ny ankizy nataony nitondra faisana. Aleo mandevitra ka. Ary ianao koa nge izany mety tsy azo atao ninon'inony e. Ka ianareo samy mianatra hiady. Eny e, samy tompon'izay raha komba ny resahana. Saingy tsy mbola naharesy ara izay lova soa e. Ary efa hitako ny point vital niny. Tsara kosa izany ko. Mba misy mpiaro azy zany amin'ny sisa. Kay ny vadiko mahay karate. Ie, nefa aza dia mirehirehany amin'izany rehery a. Ny mahery tsy moa dia neho ny tsy ela velona. Fa vadika aloha ny resaka e. Mety aminao ve le sosikevitry ny garandry? Mety ka, sady za efa manana diploma baka. Ko inona moa izany fa tsika mivady izany no andraikitra ny sabatra raha fizarana an'ireo fanampiana ho an'ireo marefo sy ny sembany eto an-tanàna? Ho tonga amin'ny zoma izao mantsy ireo tompony andraikitra mpitantana ny fikambanana hitondran'ireo fanampian'ireo. Fa mitsotsora aloha ianao ka. Za no an'ilay fanadiovako ao ivelany eo dia mbola atoandro ny andro. Eny e. Dia izay nahatondiko aty ry garandria. Tena tsy rary n'ilay vonina nataon'ny lovasoa tamin'ny hery zanako lahy. Mararitra be izy ka izay mba eritreritrareo aminy. Ka tsy sidirako aneny amin'izany raha matoraivo e. Ny iny efa ampitoana ka raha hitory azy nareo satroko azy. Dri, fa ngaza aza tsy tiana ny ianao ry garandria no vao maika mampirisika ny any amin'izany. Feno koa ny anky apokako e. Tsy afeniko anao raha matoraivo fa vao aingana teo izy namely tamin'ny daka mandrivorivo. Andriamanitro, fa efa azo ny doza ve kiararatsiny e. Vehivavy no amon'ny ray nahitana masoandro. Vehivavy iny sainky toe-da e. Ary ny tena loza dia nirezava matomely kala tsy vanina. Zany a? Tena tsy naposika iova tapoka toy izany ny toetra ny lovasoa. Fa dia nisy inona loatra re tao e. Tsy haiko tsony e. Mety voadona mpitiavana angamba. Voadona mpitiavana ahoana ry garandria? Fa iza ny lehilahy namitaka azy? Fangatsy loza e. Vehivavy sampona ny iny. Tena hoe sampona loza tany. Tsy tia lehilahy fa vehivavy. Tsy azoko. Tsy tia lehilahy fa vehivavy ahoana? Zany ny marina raha matoraivo a. Aleo fa azo afaka tsara aminao fandeha tantara. So fa efa lasa nireny ihany lovasoa. Ka tantara ho ainga na ry garandria fa liana be dia iainy ny sofiko a. Izay ny zava-misy amin'izy roavavy ireo. Marika kosa nefa fa tsy anjara ny diso. Ilo voasoa zanako mihitsy nefa misy fahasamponana rahatsaina angamba. Mahampalahelo tokoa lovasoa raha izany. Mety misy fahasembanana tsy hita maso ety ivelany mahazo azy. Asa raha mba ho azo tsabonana tsy? Fa oka ho any izany resaka izany raha matoraivo. Miangavy anao aza tenenina amin'ny hery izany. Efa tany aloha tany mantsy izany ny izy. Eny e, aza manany amin'izany ianao ry garandria. Ary aleo hanainga fa izay ihany ny atondiko taty. Ndao raha matoraivo. Za eo aloha hitady vaolana ny amin'ny lovasoa.
ndra ho atao mifanao mikasy tanana toy ireny. Tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana ihany vahaolana ringarandria. Ao fa hiteny azy ihany raha mifanena amikany izy. Mety Sandra Matoraivo, za nge mitandrema ihany. Olona tsy dia ampisaina mantsy iny. Eny zay fa veloma ringarandria. Mbatra-piano. Fa hitako indrery Lovasoa, ndry mito zao ny tena nalehako tany aminareo teo. Aza mifandrebireby mba hiteo amin'ny lalako teo sao domiko eo a. Lovasoa, nenidohandriany ahy mba hasy fanajana ihany. Tsy manajanao zany raha matotia. Teneny tsara iny zanaka ho iny fa mbola ho avy aminy ny tsy mety, tsy maintsy matiko iny. Ory Lovasoa, fitiavam-behivavy ve no amin'ny ondriany ery? So tsy mety, dinio ihany ny zavatra tao. Tsy misy diniana intsony zany e. Kay moa efa fantatrao ny aminay sy anjara. Ka eto aho dia miteny aminao raha Matoraivo asay vao mipetraka tsara ny zanaka ao laso ao korontaniko ambony ambany ao nareo menakavy. Fona kely Lovasoa, aza manao an'izany fa hiezaka andamina an'izao olona an'izao zany dia aza atao ela fa sao dia efa lasa korazana ny zanaka reo vao tonga saina. Atao viaingana izay hisarahany reny. Tsy haiko izay fikanao any fa izay fotsiny ihany ilaiko, azonao ve zany e? Eny kia, fa mba miangavy mitalao ary Lovasoa, aza kitikitihana ny zanako. Tanterao aloha izay mifanarahana fa miankina amin'izay ihany io. Zay fa aleo samy baraka e. Lasa Dia inona izany no hevitra? Raha ny fahitako ilay resaka Lovasoa teo iny dia mety ho sahany tokoa ny mamona ny hery. Ka anjarako sisa ny mandinika ny tokony ho atao. Aleo mody dia any an-dalana hita eo ny hevitra. Iny mamaniero fa tonga. Mety ho tany amin'ny ray ny Lovasoa ihany ary mare izy le tezitra be teo. Tsy toa mivandravandra be angy izy zany, sady miterik'io be mihitsy. Azafady kely hoe ry anjara mba saivimako amin'ny efitranonay mivady hery zao dia zao. Kay tonga mama, hery ene matory ao an-trano ao e. Zaho mamafa tokotany eto, mba manadiodio e. Fa hono nahoana ny fitandrisady ny zanako? Ka indre efa nanana sakaiza tiana tany hoany? Andrery mama, tsy mbola niaraka tamina lehilahy ankoatra ny hery zany ary raha nisy azy zany dia tsy nanaiky ny alainy ho vady sady tsy nanahirana anareo fianakaviana nangataka tany aminay. Aza mandaingy, efa nisy sarin-dany fankaty tamindry ary tsy izany fa i Lovasoa. Mama, efa tsy niaraka intsony izahay vantany vao nifankaty tamin'ny hery zanakao ary efa nanenenako ny vitanay. Ka i Lovasoa mbola sary-piaro amindry, zany no antony namonoana ny hery. Sa velaingy izany teniko izany. Marina tsy azo laviny izany ka. Saingy inona ary ny tokony ho ataoko ozy mamy? Ny zanakao no tena tiako. Za koa mba te hanana taranaka. Ka tokony tsotra ny marina tamin'ny hery ihany ry mialohan'ny rahanareo e. Azo zao izay fihetsika hery rehefa mandre an'izany. O karary mama fa zany ilaza siana zava amin'ny hery ny zava-nisy tamin'izany Ka andao ary aloha mandrosoa ato an-trano fa tsy maintsy eo anatrehako ny ilazandry ny marina. Hery mifoaza teo ianao fa misy resaka ho ataony anjara aminao. Miala tsindry hery manapaka ny torimasonao Tsy maninona ka. No lelohako marary dia natory atandro mihitsy aho aloha. Dia nanao hoana tokoa izay ny lohanao ry hery? Efa azoazo ka. Le molotro mivony sisa no mbola iantoko marary. Ka zao hery tsy tonga ho azy zao fa aminao ny Lovasoa anao zao.
misy tena antony lehibe tokoa, ary io anjara hitantara sy hanazava ny tena zava-misy marina. Tsy azoko. Fa misy inona ry anjara? Ianao ty to miondrikondrika fotsiny. Tsy izany ry ery fa nisy zavatra nafeniko anao a. Le izy mantsy sarotra azavaina ihany. Saingy ezaka hanazava ny tena antony. Aza be safary ry anjara. Tsory fotsiny ny resaka mba handinihana izay tokony atao. Eny ary. Ny eloka hibaboana hono mody rarina. Ka engany amela ny atsoka ianao ry ery. Tonga dia vantany ny resaka ry anjara. Ianao tiako foana ninona lazainao eo. Efa anjarako ianao ka tsy omeko ho an'ny hafa-tsony. Aza be filiry ny rakizy a. Tsotsoro ny resaka rehefa mandeha ny fotoana. Eny ry mama. Samy ary miaino nareo mianaka fa hanazava ny fizotrany aho. Dia izay ry ery ny zava-nisy taminay sy lovasoka nahatonga azy nanakorotana amin'ny fiainantsika ohatr'izao a. Zavatra azo alamina izany e. I lovasoa ny tokony hampitony Natura Radio. Tsy hankalany ahy. Ie, toa tsy nampihetsi-bolo maso anao akory anie izany fahavetavetana vitan'izy roa vavy izany ry ery. Ka tsy hitako izay asaro-piaro amin'izany e. Ary talohan'ny fiarahana sy anjara. Izay izany ry anjara. Mila mandalo any amin'ireo lovasoa ry anio hariva. Ka alamin tsara ny sainy sy ny fony fa efa nilaza ny hamono ho faty ny hery mantsy izy raha tsy misaraka nareo. Andriamanitra dia ho vita lovasoa ve ny fofony haiko? Aza manany amin'izany nareo mianaka e. Ho any aho arak'izay tenin'ny mamizay. Hiezaka hampitony ny adalany e. Manahoana dadan'ny lovasoa? Ary inona mahavarinanao eto ambody azo eto amin'ity andro efa hariva e? Salama tsara fa misaotra anaka. Mba makamaka saina eto ry anjara. Ono a? Ie? Efa voarainao ve ilay zosikevitra narosiko? Mahakasika ilay fizarana fanampiana ho andresembana eto an-tanàna e. Efa milamina be ny amin'iny ringarandria. Fa aiza aloha lovasoa e. Mila miaona amina mantsy zao dia izao. Ao an-trano ao izy. Tonga dia mandrosoa aho. Aleo aloha ho any avy hatrany fa mbola maika hamonjy fodiana koa ioko. Fa misy inona izay ary tany amin'ny rabeza menakavy. Aiko tsy nahatamba-vatany ilay ramatoa ray viny izay. Toa avy be mantsy ny fahitako any anjara. Aza hita ka hiady famono ao reo. Aleo aloha enoko izay resaka hifanaovana eo. Andriamanitra. Aza hitako ka mony tena tokoa ty zanako marary sainy te. Inona reny tokony ataoko mba hanakanako ny fikasany ratsy ny lovasoa e. Mino amantsy voasahan tokoa izany. Ny adalan'ny afo ny mihezana fa ny antena tafindamaka. Tsy havelako anao foana toy izany ny zanako. Efa enonareo ve voavoaraka izy? Mama zao ny nandeha maraina tany. Izay izao mbola eto am-pandriny Natura Radio. Fa misy inona e? Toa taitaitra be mama. Vaiza aloha ianjara e. Lasa ny avese izy. Dia mipetraha mama dia tantarao tsara ny zava-misy e. Ka maty namony tena alina anie hono lovasoa zanak'i Randria e. Efa lasa nakany daholo ny olona.
Zahay ary lefa nahiako. Tokony natory-tany ihany anjara alina mba tsy hanatanterahany fikasany ratsiny. Fa ahoana riery a? Fa ngaha efa fantatrareo zao zava-mitrango izao. Ianary mama, le anjara nakany amin'ny momaly ariva iny no nahalalako an'izany. Zahay koa tsy te resaka betsaka le tsika ny sakafo hariva. Dada tsy tiako andrehan'ireny olan'ireny mihitsy. Dri, fa misy inona e? Maty Lovasoa, nitanterahany tokoa ny fikasany ratsiny. Ary toa tsy mahataitra anao akory ny nahafatesan'le namanao. Eny tokoa andao sika aloha mba hamangaingarandry. Tena lasa mahasosotra ny fihetsikao ry anjara. Nahoana dia manamaivana an'izao zava-misy izao ianao. Tsarovo nefa fa azonao ny sakana n'izao zava-miseho izao. Fa izy nikasa ny fofony ainao isan'andro koa ve ho azoko ny sakanana? Ka izay iray ianareo no maty, na izy na ianao vady malala tsy foko. Marina be ny andriry anjara. Tena vehivavy manan-tsainy ry. Ny azy iny efa anjara ratsy. Miomana dia andao andesika. Zao ry izy mianaka. Aleo aho hijanona eto fa tsy hoany aho. Ndro ampiombo ny alahelon-garandry ny fahitany aho. Ka manasahady izany ny mpanao ratsy e. Nefa izahay eto dia milaza aminao fa hitsako ny nenina mandrakariva ianao satria namono olona. Zavatra azonao ny sakanana tsara mihitsy izany. Dia inona moa izany ny tianao ataoko riery a? Itony tena any amin'ny polisy aza andary. Fa napahakeviny ene iny e. Tsy hitako izay fahadisokony amin'izany. Tsy haiko e. Fa rehefa nandinika aho dia tsy hanambady anao ndray. Tsy mety amiko ny toe-tsainao. Ery a, hitarinao be ane izany resaka izany e. Fa ngaha tsy tsapanao ny fitiavany anjaranao hatr'izay. So aneniny. Hevitra tapaka ny ary mama. Alefa somody any amin'izay ny aviany ihany io fa tsy misy ilako azy. Hanitra riery. So mba tsy raro izao ataonao asa hoe. Nefa tsy maninona. Veloma ianao fa lasa tsy ahita tsony koa ianao e. Ay, Ianjara miverena aloha e. Zay ny ianao. Lasa ianao enjeo iny fa raha misy mahazo an'iny ene ka gadrain'ny fianakaviany iny ianao e. Tena marina e. Andriamanitro, tory mitsingevana vondrano ry anjara. Very amalalako. Aleo vonjeko avotany eny aingana so mba ho avitra ihany ny ainy. Fahalozina koa ary izany mitrangany Ambohitrady izany. Matina nato tena tamin'ny tady alina ho ny Lovasoa. Dia ny maraina indray hita faty teo amin'ilay farihibe ao andrefa-tany any anjara. Ary tsy izany ihany fa lasa dalana izany zava-dozana seho tampoka izany hery fofombadiny anjara. Izy azo so felana raha mandriana izany. Fa ny fianakaviany anjara koa izao ny tena olana. Tsy maintsy ampiandrenesiny izao vaovao ratsy izao izy rao. So fa misy numéro azo hitsoina azy atao anaty findaiko. Ny amin'ny felany indray azavaina pitoniana tsara aminy ny zava-misy. Aleo vonjeko amin'ny hevitra ny fandraisam-bahiny ao izy dia hanaingavy hatrany izay. Raha pito zomako ny fikambanana no anatitra fanampiana ho an'ireo manana fahasembanana ao Ambohitrady. Tsy maintsy halamina avokoa izany zavatra-drehetra izany. Andriamanitra, tsy fa tena hoana loatra. Maza menina felana. Izay no anjarana. Tsaroa fa mbola ho faty volo tsika raiky izao. Mahirezaky malala. Dia
maninona koa iatsara no hita fa tena mpifaondrano ny maraina. Esy kosa any lasa tala. Fa dia inona loatra sao aloha izaho miseho ao ambohitra ato izao hoe atalana vesafitatra-tsy ny azy telo mena ta. Tsy haiko ry felana. Fa miakanjo ianao dia andao anainga ao any Ambohidrady sika. Ny mahazo andrainao sy fianakaviana rehetra izao no mahazo antsika koa ry felana. Kami mahery. Zay dia io mantsika. Misaotra azy vato malala koa. Raha ny fanariako dia hoentintsika hiara-mipetraka amintsika ty koa dada. Tena tanàna tsy mahate-honina ilay tanàna n'Ambohidrada. Toy ny atala tsy malala izay tokony ataony ankabeazan-dreo-ponao aminy. Na fitondran-tena, na fisainana, na fomba. Rariny ihany raha raikitry ny olona hoe Ambohitradala. Ambohitradala. Tantara nosoratany Matetroa Rasoloavana Tojo, tontolo saina itsika fiononana.